Matsimpana Etnineny Ratovelo Jacqueline. Fa voasoratra izao mba hinonareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Amen. Ivavaka isika tompoko. Faly sy ravo ny foamam-pananay ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, satria noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia toy ireny tsy mba nanota ireny akory izahay fa navelanao isitraka indray izao maraina vaovao feno hazavana izao ary nomenao koa rivotra madio iainanay. Misaotra betsaka Jesosy fa mbola tsy diso anjara ihany koa izahay amin'ny teny fampaherezana avy aminao, ananatra anay, manintsy lalana anay ary mampahafantatra anay ihany koa ny lala marina araka ny sitrakao. Ko mangataka ny indrafony lehibe tompo malala, mba diovy izay amin'ny raha soanao izay ary koa mba tena ho afa-pahotana tanteraka izahay ary avelao koa ny fanahy masonao tompo hitoetra sy asa mahery eo anatinay ka tsy hitsaharany hanazavany foamam-pananay, ampahery sy ampitombo finoananay dia ho tianao bebe kokoa izay isanandro isanandro, anaja sy atahotra anao ary koa hanompo anao ampifaliana tanteraka. Iampy koa izay Jesosy malala amin'ny alalan'ny fanahin'ny masinao, handray tsara ny afatrao, hitahiry zany eo am-ponay ary koa hampiatra zany eo amin'ny fiainany iray manontolo. Dia mitenena tompo araka ny fombanao fa vonona hiainanao izahay olonao. Amin'ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta Jesosy, ho angatanay sy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola faly miarabantsika mpianakavy ny finoana rehetra ry havana amin'ny anaran'ny tompo, ary faly ihany koa manonona ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Miteny izay angalantsika fampaherezana ry havana amin'ity maraina vaovao ity dia izay hitantsika eo amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona voalohany toko 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 9. Ovakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Anaka, aza vela isy hamitaka anareo izay manao ny marina ny marina, ny marina tahaka azy, izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehon'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota satria ny voniny mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Amen. Izany andinin-tsoratra masina izany indray ry havana no andeha angalantsika fampaherezana amin'izao maraina vaovao izao. Isika mpino kristianina rehetra tokoa ry havana dia tokony mihitsy tsy hianona fotsiny hoe zao ny toeram-panimpoko, inona ny toeram-panipokontsika zany dia tsy maintsy tokony ambina mandrakariva isika amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny famatorana sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra ihany koa. Fa raha sanatria ka tsy tanterakitsika izany dia tsy hisy intsony koa ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ary dia mazava ho azy ry havana fa ny devoly fahavalitsika indray no mameno ny tontolom-piainantsika. Izy no maka ilay toeram-boninahitran'Andriamanitra ao anatsika ka manatanteraka ny asa ratsiny rehetra. Izy no mibaiko antsika amin'izay rehetra tiano tanterahana ary koa ampahory izy ary ampahantra antsika ary mbola ampitondra antsika ihany koa ny zioga maro tsy mendrika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Ary isika eo anatrehan'izany rehetra izany dia toa tsy mahavita mandaa akory satria efa tsy ao anatintsika intsony mantsy Jesosy ry havana. Jesosy Kristy ilay mpiahy sy mpiaro antsika, Jesosy Kristy ilay mpikarakara antsika, ilay mpitandrina ny fanahintsika mba tsy hisy hanimba, ilay zanak'Andriamanitra izay vonona ndrava ny asan'ny devoly rehetra mitady hanapodika ny fiainam-panahintsika zanany. Izany rehetrarehetra izany anie ry havana no tsy tokony hifaliantsika fotsiny hoe efa mpanompon'Andriamanitra isika, efa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika isika, efa nanolo tena ihany koa ho azy tanteraka. Fa leo fantaritsika foana izay voavoakantsika eo amin'ny fiainantsika isanandro isanandro. Araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu toko 7 ny andininy 17 mantsy dia hoe ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy izany mihitsy ary ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara koa. Dia jerevy ny tontolo-piainantsika na feno fahatsarana sy filaminana na koa
feno korontana sy fiainam-paharatsiana ray karazany isan-karazany. Raha tena Jesosy mantsy ry havana no mitoetra sy manapaka ao anatisika, dia tsy maintsy iaina amin'ny fiainam-pahagagana mandrakariva isika. Ary Jesosy Kristy koa dia tsy hanaikina oviana izany mihitsy. Tsy avelany isika hoe isika olona, isika mpanaradia azy dia hiarany zavatra tsy entiny fanahy ratsy sy ny devoly anapitehana ny fiainantsika, fa tsy maintsy horavany sy hopitehany avokoa izany rehetrarehetra izany. Koa rehefa tsapantsika izany ry havana fa misy zavatra tsy avy amin'ny Jesosy Kristy miseho amin'ny fiainantsika, dia tsy tokony hovariana mihitsy isika, fa hiezaka aingana dia aingana hanohitra izany amin'ny alalan'ny vavaka mahery. Rehefa tena feno vavaka sy fibebahana mantsy isika dia lasa mangetaeta mandrakariva ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika iray manontolo, izany hoe eo amin'ny tokantranontsika, eo amin'ny asa fivelomantsika, eo amin'ny ankonantsika iray manontolo, ary indrindra ihany koa eo amin'ny fiarovana ny fiainam-panahintsika sy ny fanatanterahana ny asa fanompoantsika. Ary satria voalaza fa handrava ny asan'ny devoly rehetra mitady hanapotika ny fiainantsika no hiavian'ny zanak'Andriamanitra ao anatintsika ry havana, dia izany indrindra no tsy maintsy ezahantsika isan'andro mivavaka ka tsy ho reraka, mifona sy mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra ray, mangataka ihany koa mba ho sasan'i Jesosy Kristy amin'ilay rahasoany mba hadio tanteraka isika ka tsy hisy sakana mihitsy tsy ahafahan'i Jesosy hiditra sy hitoetra ao anatintsika hanaovany ny asany malalaka. Ka ihany koa isika tsy hitsahatra hiresaka amin'Andriamanitra ry havana, tsy hitsahatra hifamatotra aminy, hitondra eo aminy koa ny sarotra izay tsy voavahantsika eo amin'ny fiainantsika, fa ahitantsika isan'andro ny fitahiana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Ary dia ho lasa fifaliana ho antsika tokoa ny mandohalika mivavaka, miresaka amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra, ka dia inotsika sy ataontsika mipody koa ny hoe ny avian'ny zanak'Andriamanitra ao anatintsika dia handrava ny asan'ny devoly. Tsarovy ry havana, fanalefan'Andriamanitra izao fampaherezana izao ho antsika izay mbola miaina lavitra ny fanatrehan'Andriamanitra, ka dia feno fahamazinana, feno korontana, tsy misy filaminana sy fiadanam-po ny fiainantsika. Mandrisika antsika ny tompo ry havana amin'izany mba handray an'i Jesosy Kristy faingana, mba hahafahany miditra ao anatintsika handrava sy hanapotika ny asany maizina. Mandrisika antsika ihany koa izy hanohitra amin'ny herim-panahintsika rehetra, ka tsy eketsika mihitsy ny fanjakazakany devoly eo amin'ny fiainantsika, hanaovany izay tiany atao. Anka dia tsy hita taratra eo amin'ny fiainantsika mihitsy eny mahampino kristianina antsika, mahampanompon'Andriamanitra antsika. Amin'izao andro farany izao ry havana no isehon'ny faharatsiana sy ny fahasarotana maro isan-karazany koa. Noho izany mba ahafahantsika miaina ao anatin'ny filaminana sy ny fiadanam-po tanteraka, dia tsy misy afa-tsy ny miezaka mivavaka isan'andro ka tsy reraka, mifona sy mibebaka mangataka famindram-po amin'Andriamanitra ray koa, mangataka mba ho sasan'i Jesosy Kristy amin'ny rahasoany isika, dia adio tanteraka tsisy petipeti-pahotana intsony. Dia hiditra sy toetra malalaka ao anatintsika Jesosy ry havana, hiara-makivaky fiainana amintsika, hifampitantana amintsika izay rehetra alehantsika, mampiona ny lalatsarotra rehetra izay alehantsika, hiady ny adintsika rehetra, hanazava ny lalantsika ary handray an-tanana ihany koa ny fiainantsika rehetra, na eo amin'ny lafiny ara-batana izany, na ny ara-panahy, na ny asa fivelomana izany. Marina tokoa izany ry havana satria isika tokoa anena dia ratsy sy tsy mendrika azy, tsy ho vitantsika mihitsy izany hoe hijery fotsiny zanakitsika maratra, mahantra sy ory izany. Tsy zakany fotsika ihany koa ny mahita ny ankonantsika hianjadiany ny karazam-pahoriana maro isan-karazany. Maika ve ry havana fa Jesosy Kristy izay nahafony ainy tokoa antsika, nandazaka ny rano teo ambony hazo fijaliana mba hamonjena sy hanafahana antsika rehetra tsy misy ankanavaka. Tsy hijery antsika fotsiny izany Jesosy ry havana, fa tsy maintsy hanampy antsika izy, tsy maintsy hanasitrana antsika izy amin'izay rehetra maharary antsika, hanolotanana antsika ihany koa izy ka hisintona antsika ao anatin'ilay lava-pahotana misy antsika. Izany rehetrarehetra izany anie ry havana ny tanjon'i Jesosy sy faniriany, handrava ny asan'ny devoly mitady hanapodika ny fiainantsika, izany hoe tena sehony miharihary mihitsy fa izy ilay Andriamanitra mahery sy mahagaga, manana ny fahefana feno tanteraka hatrany an-danitra ka hatraty an-tany, ka tsy hisy na dia iray aza afaka hanakana azy amin'izay zavatra tiany ho tanterahana mba hanasoavana antsika.
Izy ihany koa le loharanon'ny fahatsarana rehetra mitondra fiadanana sy fifaliana tanteraka ao antsika. Noho izany ry havana, aoka isika tsy hanomevahana ny devoly satana fahavalontsika eo amin'ny fiainantsika mihitsy, ka tsy avelantsika izy na dia hitsirika fotsiny eo amin'ny fiainantsika azy, fa tsy maintsy topoherintsika amin'ny herim-panahintsika tanteraka. Roahina sy potehina ary dorana ireo farihimy rehetra afo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina sy manan-kery avy any Nazareta isan'andro san'andro, mba ho may mandrakizay ka tsy hiverimberina eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy intsony. Fa ny fanahy masin'Andriamanitra kosa dia anjaka feno ao anatintsika ary hanampy antsika hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, satria io fanahy masin'Andriamanitra io tokoa mantsy ry havana no tsy hitsahatra hiahy sy hiaro antsika, hikarakara sy hanasoa antsika, hampahomby antsika amin'ny zavatra rehetra, ary indrindra ihany koa hitandrina ny fanahintsika mba tsisy hanimba, dia tsisy hanana anjara eo amin'ny fiainantsika iray manontolo intsony ny devoly mpandrava. Amen. Ivavaka isika. Mankasitraka mankatelina indrindra ry tomponay sy mpanjakanay amin'ny fampaherezana lehibe nomenao anay indray androany, satria fantatray tokoa fa tsy te hanandratsy ianao ary tsy misy tianao very tokoa izay na dia iray azy. Tsy tako nafenina ao anatrehanao tokoa mantsy Jesosy ny tsy fahalalana ny sitraponao, ny fomba fiainandratsinay rehetra. Fantatrao koa fa betsaka izay ny miainao anatin'ny fahamaizinana, tsy misy ny fanatrehanao mihitsy na dia kely azy. Anika dia miditra sy mankatoerana malalaka moramora fotsiny ao anatinay ny devoly fahavalonay, izay tsy mikasaka fa tsy ny ampahory sy ampitondra zioga tsy mendrika anay amin'ny mampino kristianina anay. Resy tanteraka izay Jesosy, ka toa tsy navita nanohitra zany herim-panahy ratsy izany intsony, dia tsy mahagaga Jesosy raha tsy ahitanao votsara intsony eo amin'ny fiainan'ny olonao maro, fa nanjaka feno ny asan'ny devoly. Androany enefa noho ny fitiavanao sy ny fiantranao anay tompo malala, dia mbola mandefitra taminay indray ianao ka nampahery anay, nanome toky sy fanantenanao anay. Fa ny tanjonao dia tsy misy afa-tsy ny andrava hanapotika ny asan'ny devoly izay mitady hanapotika anay sy hampahory anay. Mankasitraka indrindra Jesosy, ary mifona sy mipapikelikeo anatrehanao zay noho ny tsy fahamendrehanay, tsy fahatanteranay rehetra. Mifona ihany koa zay fa tsy navita mifandray sy mifamatotra aminao akory amin'ny alalan'ny vavaka, ary mifona ihany koa fa tena analavitra anao tanteraka ny fofana saina Jesosy, ary miaina tanteraka amin'ny herinay sy ny fahaizanay izay. Koa mangataka sy mitalao aminao tompo malalo, mametezana sanay amin'ny raha soanao dia adio tanteraka izay. Ampio koa zahay Jesosy malala amin'ny alalan'ny fanahy masinao, hiverina tanteraka aminao, azoto hivavaka sy ho tianao amin'ny fitiavana voalohany indray, dia hanaja sy hatahotra anao, hanompo anao amin'ny fifaliana tokoa. Dia aveloko ny fanahy masinao tsy hitsahatra Jesosy, hanavao ny foa mampananay, hampahery sy hampitombo finoana hitaridalana anay amin'ny fahamarinana rehetra, ary koa hiahy sy hiaronay amin'ny ratsy rehetra, dia tsy hanana anjara eo amin'ny fiainanay intsony ny asan'ny devoly ratsy rehetra mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra, izay efa niantso antsika eo amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety isika, dia izy no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra antsika. Izy ihany koa ny tsy hitsahatra handrava sy hanapotika ny asan'ny devoly, izay mitady hampahory antsika eo amin'ny fiainantsika iray manontolo. Ho azy any dera, laza sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay, fa ho antsika olony kosa ny fiadanana sy ny famindrampo isan'andro. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen.